atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Fitiavam-bady nosoratany Miaro Metsanahary. Amelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Malala. Ahoana lesy? Manina amin'izay ho raha mba manao dinganala amin'ny ray aman-dreny tsika mba efa elaela ihany ny rano ka so mba tapoka loatra kosaka izany fa tampoka ahoana koa e tsy efa toko mba nidinidinianao ve izany sa ianao tsy vonona indray tsovy fotsiny rehefa tsy vonona ianao kosy tsy niteny aho hoe tsy vonona ka fa zany zavatra zany koa ny Larisa tsy natao rotorotony aleo mba ilamina dia sesy fa vita foana lesy io ka so io fandahan'zary eto fotsiny tsika ako fa tsy matoky andainga andry ity sa iza mahita na efa misy vehivavy hafa nampanantenanao any ho any dia izany moa dia arirarira eto fotsiny Sheria tsy misy an'izany tsy manao an'izany ako hitandry ndrirery any ny tiako tsy miaraka amin'ny olo-kafa andry izany akia mandrapahoviana ary mandrakizay ko indray ariko miandro izay sitrapony lahy zany ako fa tsy maintsy ataony raha tsika aza matahotra dia ampiadaniko be indry tena marina misaotra lesy angavita misorany vava fotsiny akia asiana mamy kely be dongy eo ary mazava zao tena mitombona ny ayaka mitsikitsaka milana tefy sady zay ny tena mbola jeune kely le sipa io ve tsy voaraiky ny roapolo taona fanazany aza aloha mbola afaka fampitana tsara izy rovavaka aleo aloha andalo any amin'ny mela vao modoka iny ty masepotsepoka andry avy any manoatra no reny misy manenjika reny akiko zay vao azoko ny aiko ka natahotra sao dia mivadindrindray ny tonga aloha aty dia tsy misy resahana ko fa misy inony efa misy vaovao azondringa eny fa zao mila mitony tsara aloha ndry lazao akiva ndry koa eny zao ary mampirafendrika itefy maninona tsara ananandri-pirofo ve zany mampirafendry izy ary tsonono fa masoko zao mihitsy ny nahita azy roa voateo miany ve ndry izany ohatra tsy mino mihitsy kala tsy ireo masoko roa raha hoe mandainga hitandry tazako zareo tao anaty fiara nresaka fa tsy haiko aloha inona le resany dia avy eo fanoroka be saly amin'ireny tsy ho faty reny mihitsy tena nazaza ny kivy vanaky dia ohatran'ny ahoana le vehivavy izy aloha mbola tena jeune kely fa tsy mahatsindry andreky iny tena tsy namposiko akia fa zao hoe ody tsy fantatra mihitsy aloha akia dia aza mikorapaka mihitsy ndry fa tsika iny tsy mbola manana profo mazava tsy afahan'ny mamaly amin'ny fomba ahoana moa akiny ahafahako mitony ao anatrehan'izao ay ndry koa kiny oka kizay za gatraina tsy afela mivoaka ny trano nefa izy manao fiainana hafa ny ambadika any
somba tsy rariny kosa kia. Inona ry tirymela? Oka kizay moa. Zany efa nyteny andrifa tsy natao hiaritra an'izao foana ndry. Oka kizay efa za mitomany eo lasa malahelo be andri koa dia lasa tadiry latsaka ny ranomaso. Dia zao aleo aloha za andefa sao dia tonga eo vadindry. Mitony ekindria eny kia dia misaotra foana ny fanampiana. Zay aloha kimela andeha kiza. Tsy sakafo ny tonga dia manambomboatra fandriana. Mazo toy ianao fa toa tsy ahinana zany ka. Fa maninony hatramin'ny noviana indray ty fomba vaovao mandro fotsy ty. Ka efa miteny aminao aho fa tsy te hinana fa inona indray izy. Ka io sakafo io zany velao sembe fotsiny. Mba haina ny raha matoty mitady an'io so velonao fa vola rofopotsiny amin'ny sobika ary ny vitanana indrindry. Aza dia mila vany ndrery tefy aiza ve ka na hatramin'ny hanina hohanina koa aza dia hita ifanirena. Sady rehefa zany sendra tsy mihinana dia sarotiny ery ianao fa ianao tsy mihinan-kanina milo isan'andro ireny maninona tsy manary vola. Rehefa miseho be vavany izy zany ka zany amin'ny marina ka normal be zany. Za no mitady vola, za no mikarama sy mamely lato amin'ity tokantrano ity ka aza mitongo ny ifanina amiko mihitsy. Zany foana no irairainy isan'andro eto fa fidiny ho angany tsy miasa fa mipetra-potsiny ato an-trano ato. Tsy ny fitiavan-tenanao disy tafahoatra ihany ny anton'izany. Tsy te efa maly aminao raha matotia. Ny torimasonao hatrena rehefa tsy hinan-kanina ianao ary miova ny fandehambola ato manomboka rapitso rehefa ohatran'izao ihany Tsy mahita valy ianao satria marina ny teniko. Tsy rarahako leo be koa. Andeha sahaty andro vao amin'ny firy zao. Ka hoanao inona moa zany na amin'ny ray maraina zany andeha hialato. Dia ty sakafo zany ny patron. Za kely aza mba ianarana adrodrona ry Melanie so mahazo marary amiko eo reny ny vola ampiasaina androany. Atao izay fahaizanao mitsitsy eo. Ianao raha teo efa mahazaka ny tsy mihinan-kanina ihany ko. Tefy vola kely reto vita inona. Zaranao aza misy an'ireny fa raha ny azo sorako aminao dia tsy nomeko na dia ny ariary aza. Tefy fa inona loatra ny raha tsy vitako taminao no ampijalianao takizao Tsy haiko aloha reto ve tsy atsasako ny vola fampiasa mahazatra raha ho ampy aza. Na ampy reny za tsy mody atandro tsy manomboka zao ohatra ny be da be koa le aso mantsy zay tsy mahavita mahentsendrika sy mivezivezy re be asa lalandavy zao dia ataonao tsy rambina hatramin'ny fiaina tokantranontsika very tefy noho ny asa. Ka inona ny tadiavinao ataoko tsy asa tsony zany. Variana loatra amin'ny any ivelany ianao ry tefy lasa fa tsy omenao lago vao maraina eto ataovy eo zay mampetipety ny fiainanao manafatra ne za zay tandre moa ne hitako na heniko hoe nivoaky ny trano dia mahita amiko metsena ny voany eo mazava.
io aliako kely izay kia. Fa nisinina indray aloha reny tapatapa vao maraindreny. Angamo kia tsy mandreraka. Fa ahoana ki? Avy mifamaly vao maraina mihitsy izay. Loza ny ki fa zara ravolany napetrany ho ahy. Izo tsy mody atoandro tsony. Andrekaka. Fa hitandry tsy nahinan-kanina maly ariva. Dia izay no nahatezitra azy. Zaho hono manary vola sy ny sisa. Dia miena hono ny vola apetrany manomboko izao. Fa iny ve tena lehilahy mivika e? Dia indrizany ampiafiana tahaka n'inona nefa izy sy ny vehivavy no manao fiainana. Kivekia. Maninona nefa raha isarahana andry mela. Inona mbola efiny ao? Mamanareo koa aloha tsy anaiky an'izao raha tonga ny apototsofiny any izao e. Kia, tiako loatra ny tokantranoko. Efa nanao voady teo anatrihan'Andriamanitra fa ity sy hanaja n'inona tsara inona ratsy. Sady inona nefa ny tombontsoa azoko raha hisaraka aminy ahy e. Tsy aiza sy aiza mivava amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-monina. Dia reto eo ariko. Sady tsy manaiky resy izany Kia. Tsy eritreretindry fa raha mikitikitika fisarahana dia hiditra mora foana iny vehivavy iny. Dia aiza miasa ny tokantranonay amin'izany? Tena vehivavy be fandeferana kira indritiry melaka. Eny tena midera ny fahendrendry aloha zaho e. Na dia efa mafy toy izao aza mahazo indray dia mbola mavita miaritra ihany indray no ny tokantranonareo. Vitsy anie retsy ny vehivavy mavita an'izany. Sady marina ihany indri fa raha miala eo indray dia hivady avy hatrany izy ilay kialadala-pangalabadin'olona iny. Dia izao koa Kia. Ka mba tsy ho lasaindry amin'ny mama izao olana izao aleo mba tsy ho fantany. Miasa saina rery ao iny dia araha reo. Aiza ny tany alehako. Ndry koa ki tsy adalaka izy ao fa tsy teniteny aminy mihitsy ahy e. Fa andeha ho aiza ho azy any ndry io e. Za ve? Andeha ho aiza? Andeha ho any amin'ny mama Kia. Hitsitika kely azy nanaraka ny tenindry ihany aho hoe mangalatra mivoaka kely. Mety ka. Dia ahoana nefa raha fantatry ny vadindry? Tsy hitsanona ela be aka. Sady izy tsy mody atoandroko. Dia mendalana ary ndriko. Tazomiko eto fotsiny tendry nefa ny fotoana rarotiny. Sa hiaraka hoantsika? Ka aleo zarera makany fa tsy maninona. Zay Kia aloha mandeha ny fotoana masotondry. Misaotra Kia. Natolotry ny Radio Madagasikara anao teo. Fitiavam-bady nosoratany Miaro Nomenjanahary. Ireo namelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Nana Totosa, Gaston Randriamanala.